manaritra ny arahaba ho anisatokantrano manaraka indray izao fandaran'olom-pirenenao izao. Ny fomba fanendrena ireo mpikambana ao amin'ny birao-pifidianana no ampahafantarana antsika mpanaraka ny fandarana androany miaraka amin'ny andraikitra sahan'ireo mpikambana ao amin'ny birao-pifidianana. Ny voalohany vao miara-misahana ny fifidianana eny amin'ny distrika na ny sed no manendry ireo mpikambana ao amin'ny birao-pifidianana. Ny olom-pirenena rehetra dia azo tendrena ho mpikambana ao amin'ny birao-pifidianana avokoa rehefa mahafeno ny fepetra takiana aminy. Ireto avy ireo fepetra azoana misahana ny andraikitra maha-mpikambana ao amin'ny birao-pifidianana. Voalohany, olona voasoratra anarana ao amin'ny lisam-pifidianana. Faharoa manaraka izay, olona mahay mamaky teny sy manoratra. Toy izao ny fizotry ny fomba fanendrena ireo mpikambana ao amin'ny birao fandatsaham-bato sy ny momba ny feim-potoana fiasan'izy ireo. Ny solotenan'ny seni eny anivon'ny fokontany na ny aza elektorao no miandraikitra ny fanangonana ireo anarana isaky ny birao-pifidianana. Rehefa zany dia manolotra izany eny anivon'ny commission électorale communale nareo solotena seni anivon'ny commune zany dia reo no mandrakitra izany antsoratra dia mandefa azy eny anivon'ny omeram-pirenena misahana fifidianana eny anivon'ny district. Manomboka amin'ny fotoana sy ny ora fisokafan'ny birao-mpandanjahambato ka hatramin'ny fanaterana sy ny fandraisan'ireo sampana mpanisa vato ireo atota taratasy rehetra mahakasika ny voka-pifidianana teny amin'nivon'ny birao-mpandanjahambato anankiray no fiafarany ny asan'ireo mpikambana ao amin'ny birao-mpandanjahambato. Ny birao-pifidianana iray dia ahitana filoha iray, filoha lefitra iray, asesera roa, mpitantsoratra iray. Toy izao ny andraikitr'izy ireo tsirairay avy. Ny filoha miandraikitra ny fandaminana na ny fanaovana ny atsapaka ireo mpikambana ao amin'ny birao fandatsaham-bato hanao soni ao an-damosiny biletin tokana. Fampandehanana amin'ny ankapobeny ny fandatsaham-bato, tandro ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana ao amin'ny birao-pifidianana ary miantoka ny maha-ara-dalàna ny fandatsaham-bato. Ny filoha lefitra mandamina ny mpifidy tonga hifidy, manampy ny filoha amin'ny fanatanterahana ny andraikiny, mampanisa ny ranomainty tsy maty vonoina amin'ny ankibe tanana avy ho an'izay ny mpifidy. Asesera voalohany manaramaso ny mombamomba ny mpifidy ao anatin'ny lisitry ny mpifidy, mizasy manamarina ny tsy mbola fisian'ny ranomainty tsy maty vonoina eo amin'ny tanan'ny mpifidy mialohan'ny fandatsahambato. Ny asesera faharoa kosa mitantana ny biletin tokana vita sonia ao an-damosiny sy manome ray isaky ny mpifidy mialohan'ny hidirany ao anaty trano fisainana. Ny mpitantsoratra manamarina ny fanaova-tsonia na petatondro ny mpifidy na vitany safidiny sy manao tova-tsonia fanandrify amin'izany ary mameno ny fitanana antsoratra ny raharaha-mpifidianana. Mifarana hatreo ny fandarantsika an'io. Makasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Manome fotoana anao isaky ny talata sy ny alakamisy amin'ny ora tahaka izao. Veloma tompoko.